Manolotra ny arahaba tompoko. Ny ala izay hatrany no mamaritra ny toetry ny androntsika eto Madagasikara. Etsy ankilan'izany, hamafisina hatrany ny fampitandremana ho an'ny mpiandriaka aty amin'ny morontsiraka atsimo sy atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo mba tsy hivoaka iandrika mihitsy aloha hatramin'ny rahampitso satria ahery be ny ranomasina. Misy alin-drano manodidina eo amin'ny 3 metatra. Etsy ankilan'izay dia andrivotra ihany koa manodidina amin'ny 5 ka hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora ny hamafin'ny rivotra. Raha hoatsaka ny sandava foana ny toromarika Géomène ny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina dia isy isan'orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny morontsiraka ny faritry Sofia sy Boeny. Azo an'izay orana tandrifin-drahona izay ihany koa ny any amin'ny faritry Vatovavy, Fitovinany ary ny ilany atsinanany ny faritry Matsatravony. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety andrahona amin'ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratr'andro ny any Sava, Analanjoroa, Atsinana, Naloatra Mangoro sy ny ilany atsinanany ny afovoantany. Raha ny tolakandro indray dia azo orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny manodidina Samborano, torak'izay ihany koa mety hisy ihany ny Erjika isina orana tandrifin-drahona ny amin'ny faritry Melaky, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Moromania ary ny tapany avaratra ny faritry Menabe. Ny faritra hafa maina ny andro amin'ny ankapobeny fa noho ny ala izay dia tombanany hiverin'ny rahona mety arahana herikerika manify ny morontsiraka atsinanan'ny nosy sy iray manontolo. Raha ny maripana indray dia manankitra amin'ny 4 na 5 degré ny maripana ambony indrindra any Boeny sy Sofia, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Tafidina 10 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Ny vinany toetry ny andro ny sabotsy dia saika mihamaina aloha ny ankamaroan'ny faritra maro fa noho ny tsy famarina teran'ny atmosfera dia tombanana azo orana tandrifin-drahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ny aty amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo ny afovoantany. Ny faritra hafa dia saika maina amin'ny ankapobeny mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany ny manodidina ny Samborano. Ny vinany maripana ao anatin'izay 4 na 5 degré hatrany ny any Mahajanga sy Antsohihy, eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Ny morontsiraka atsinanana dia saika manodidina 17 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady ary dia ho maina tanteraka mihitsy aloha manerana ny nosy ny maraina fa ny tolakandro kosa dia azo orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny manodidina Samborano. Ny morontsiraka atsinanana dia hiverina ny rahona na andrahona mitsitokotoko mety hisy orana tandrifin-drahona mihitsy aty amin'ny manodidina Mangoro, Marolambo ary Ifanadina. Mety azo an'izay orana tandrifin-drahona izay ihany koa ny ilany atsinanany ny afovoantany. Raha ny vinany maripana dia manodidina eo amin'ny 4 na 5 degré hatrany ny any Mahajanga sy Antsohihy, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany. Mety ho tafidina hatramin'ny 12 degré hatrany ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamery fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.